tsy diso anjara tamin'ny fanadiovana ihany koa avy eo anivon'ny gendarmerie pirenena no santarina teny amin'ny toby teny Betongolo izany fanadiovana izany ny alohavan'ny toromarika avy amin'ireo dokotera miaramila moa ny fotoana ho an'ny gendarmerie pirenena. Nanatanteraka ny anjarany tamin'ny fanadiovana ny toeram-piasany io maraina io teo anivon'ny sekretera-panjakana miadidina ny gendarmerie pirenena ka teny amin'ny toby général Philbert Ramarla Betongolo no nisantarana izany ho andreo zandary sy mpiasa sivily. Ny généraly Randriamavalsoa Girard sekretera-panjakana miadidina ny gendarmerie pirenena eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena no nitarika ny fanadiovana teto sy Betongolo. Araka ny fantatratsika moa zany taorinany valana aretina pesta reny dia nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana tarinan'ireo ato Air Marshal Gendarmerie lo pirenena fa hanokana andro ray fanadiovana sy fidiovana eto amin'ny firenena ka androany alarobia 10 janoary zany no tanterahana ka ton'olo pirenena rehetra zany ny gendarme dia manadio ny ato anaty lakazera io moa dia fasanay andavanandro ny miaramila zany isanandro dia manadio fa ny androany zany ny teny manodidina ny lakazera satria zay koa zany miaina amin'ity fokotany ity ny tena mivalaparana. Ny alohan'ny fanomboan'ny asa fanadiovana dia nisy ny toromarika sy fahampahafantarana nataon'ny dokotera miaramila tompon'andraikitry ny fahasalamana eo anivon'ny hery vonjitaitra ny gendarmerie pirenena izay nahampahafantatra ny rehetra ny mikasika ny pesta sy ny fomba entina misoroka sy miady aminy. Ny zandary dia toy ny olo-pirenena rehetra ary efa asa fanaony andavanandro ny fanadiovana ny toeram-piasana sy ny manodidina. Noho ny fisian'ireo zandary mipetraka any amin'ny fokotany dia tsy maintsy mandray anjara amin'ny fanadiovana ny faritra onenany koa izy ireo. Ny zandary ihany koa ny sekretera-panjakana miadidina ny gendarmerie pirenena no sapa-panjakana miparitaka indrindra manerana minosy ka nanentana ny zandary rehetra ny amin'ny fiarahamonina sy ny lakazerina ny généraly Randriamavalsoa Girard mba ho modely amin'ny fahadiovana sy andresy ny alatra any amin'ny fokotany misy azy.